Ahoana marina, firenena afaka ve Madagasikara ankehitriny? Feno 10 taona ankehitriny, nitolona tamin'ny taona 2017. Ny fanontaniana mipetraka manoloana ny lohahevitra ho fanamariana izany, ny hoe nitondra inona izany tolona izany? Taony nitolomana tamin'izany andry, no mbola itolomana ankehitriny. Talohan'ny taona 1770, raha iverenana ny tantara, no efa nisy nitolona nataon'ireo ray aman-dreny anafahana ity firenena malagasy ity. Raha ny lojika hoy ireo mpahay tantara sy ny mpamakafaka hafa, araka ny efa naverimberina teto foana, dia tsy nisy antony tokony nipoahan'ny 20 Marsa 1770 akory, satria efa nandeha nidingana fampitsorana ireo firenena zanatany niainga tany fifidianana sy olombavambahoaka, na alany Andry Ravoahangy sy Raseta ary Rabe Mananjara tao anatiny anteny miram-pirenena Frantsay, nitoy tany amin'ny dinga tany Brazzaville izany. Velam-pandriky ny Frantsay ny 20 Marsa 1770 hoy ny fanehoan-kevitra, mba nahafahana nanao ny fanofanana ny antoko politika MDRM sy nandrarana ireo mpikambana toy ny solombavambahoaka voalaza teo aloha tsy hanao politika intsony. Niara-dalana tamin'io antoko io tamin'izany moa ny antoko politika PADESM, izay raha ny fanazavana dia nizara roa, lasa mpifaninana koa taty aoriana, dia ny PSD sy ny PADESM izany. Ny PADESM raha dika tamin'ny teny malagasy dia ny hoe antoko tsy mandova, ary no heverina tamin'izany fotoana izany fa sary bakoly ny Frantsay, ary olon'ny Frantsay tafakatra voalohany teo amin'ny fitondrana ny filohan'ny Repoblika voalohany nanomboka ny taona 1770. Mbola olon'ny Frantsay daholo no voalaza fa nitondra nanomboka teo, na dia nisy aza ny ramandrika nahafaty vahoaka analikisa ny taona 1770, ka nipoka indray ny 13 Mey 1770 izay nanoavany ny tolondry Tomboklahy Monjajon tany atsimo ny taona 1770, satria hoe mbola saritsarina fahaleovantena no niainana fa tsy tena izy. Nisy vahoaka maty sy naratra indray tamin'izany, ary nisy mpitondra voky fatafakatra tamin'ny fitondrana, saingy mitovy amin'ny ankehitriny hatrany ny fanontaniana hoe niarantolona ve ireo sa tsia? Ny 1770, ny taona 720, ny taona 820, aza izay ho toy indrehetra ankehitriny, ao ny mpanongana, ao ny mpaporisika, ao ny pisolelaka, ny mpitsapy sy ny sakaizan'ny mpandresy, ny mpanatsatso, ny mpanakihana sy ny ambin'rehetra, saingy ireo anefa avy eo nitsamin'ny saosy daholo. Ireo vahoaka entina any an-kanja, na pilanja sora-baventy, na atakosina ikorontana, no manao zavatra fa saingy miamahantra hatrany. Tsy hoe mila toerana ny vahoaka, saingy matoa ny olona iray miasa mafy mitolona, dia mikatsaka fiovana mankany amin'ny tsaratsara kokoa, fa tsy hoe andao hitolona mba ho potika no avy ny taranaka ny tanjona. Ny vahoaka maty fa ny mpanao politika ny voky. Raha ho an'ity fitondrana ity izao dia io iaraha mahita io, ny vavany betsaka fa ny atao tsy misy. Ny afikasoka iray boaty avy eo efa mananika ny 500 eny amin'ny faritra maro eto Antananarivo. Tsy fahita hatramin'izay fa mitranga amin'izao ny hoe misy olona mividy tsaramaso na voanjobory amin'ny kapoaka dia 800 hatrany amin'ny 1000 ny kapoaka eny an-tsena. Rehefa tsy ampy ny vola eny am-pelantanana dia tsy maintsy ny zavatra jifaina no ahena isan-tokantrano. Voakasika ino sakafo sy ny sarandalana, voatery mandeha an-tongotra, misy fotoana. Maro ireo tsy mahaloa ho fantrano sy ny saram-pianarana araka ny tokony izy. Mazava ho azy fa voaroaka any an-tsekoly ny ankamaroany ny zaza malagasy ankehitriny. Tsy vita intsony ny mitsabo tena, misy fanafody tsy takabidy. Maro ny olona malaina hiditra ao hopitaly dia efa izay zao aza ny toromarika ny dokotera satria tsy manam-bola. Ny aza mba marary ihany fa tonga dia maty, hoy ny resaka any anatin'ny fiarahamonina ankehitriny. Efa tena miantra any anatin'ny vilany sy miditra any an-tsosikodotra ny fahantrana. Tsy araka ireny fampanantenana tamin'ny propaganda ny taona 2014 ireny. Etsy ankilan'izay anefa dia mieboebo ireo manam-pahefana fa hoe mahavita azy. Tsy mampiombona fa mampisaraka sy manambany ny mpitondra amin'ny aloha azy
ny fanambaran'ny filoha izay te hisoratena hoe izy ihany no mahavita sy ny songadina teto. Mahery fiteny ireo mpanao politika milaza ho mpanaradiana filoham-pirenena, manamaivana ilay fahasahiranam-bahoaka. Na ireny fidiny filoha aza de misy iarany antsonjay ary tena velotaraina. Miara mahita ny maro fa manjavojavo di resaka fitantanana eto. Vola $4 miliara no azo tany anatin'ny ady an'ny Covid-19 sy ny fiatrehana izany. Mampia ihany fitsinjarana fanampiana. Maro ny mahatsiaro ho niarany tsirarina. Olona efa manana 4x4 pick-up efa iaraha malala eo an-tanàna indray no mbola mahazo varitsinjo hoy ny fitarainany ny mponina amina fokotany sasany eto Antananarivo. Mampalahelo ary mahatezitra ny fiarahamonina izany. Ny fiovaovan'ny governemanta efa ho inefatra tao anatin'ny 3 taona dia atao manapirofo fa tsy manana ekipa hitantana ny firenena intsony ihany Rajoelina hatrany am-boalohany, fa tsy arak'ilay vavany hoe efa vonona ny zavatra rehetra, na ny famatsim-bola, na ny tetikasa, na ireo mpiara-miasa. Isan'ny matsikaiky ny olona ary efa te hiomezana sisa dia mbola ny filoha Marc Ravalomanana, efa tsy filoham-pirenena intsony nanomboka ny taona 2004 no mbola enjehiny sy analana vokona ary aniliana ny rihatra isaky ny mihetsika. Maninona ary raha mba mijoro tompon'andraikitra? Ilay fahafahana efa mba niratra tamin'ny fotoana izay nitondran'ny filoha Marc Ravalomanana miverina aotra tanteraka ankehitriny. Tohana ara-sosialy sy tosika ho an'ny teti-bola-panjakana, ampandehanan-draha rano betsaka. Miampy ny fanampiana ireo loza voajanahary, fa tsy misy famatsim-bola be goavana izany tahaka izany nataon'ny firenena frantsay farany teo iny. Tsy mihoatra ny 500 tapitrisa isan-taona. Izany rehetra izany ve tsy efa manambara fa tsy vitany an'ny Rajoelina sy ny mapara ny mitantana ny firenena sy ny mampandroso azy? Anaty ady amin'ny fahantrana mbola sempotry Madagasikara. Manjavonjavo, iny lalan'iny anefa no natao litania tamin'ny taona 2004 anaty tonelina maizina trany. Tsy izy intsony io, tsy mahavita azy ireo. Izay no antsoantso rety tsy teroa. Rehefa nanonga-panjakana sy andrombaka fahefana teo am-pelantanana, izay fahefana ara-dalàna tamin'izany fotoana, norombahana tamin'ny endrika jiolam-boto, nampiasana hery ny filoham-pirenena voafidy-bahoaka tamin'izany. Amin'izao anefa dia fasahirana nisy lavitra tamin'ny fitondran'ny filoha Marc Ravalomanana no iany anisany tokantrano ankehitriny. Mbola olana ny kolokolony ao an-dapa, mbola olona tsy fanta-piaviana rehetra ity ao anatin'ny governemanta. Misy aza tsy mahay miteny gasy akory, sady manambany malagasy saingy tao anatin'ny governemanta ny an'ny Rajoelina izany. Miverina mitolona ho mafimafy ny malagasy afaka tsy hoatsy. Raha izao zava-misy izao no mitohy. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?